Valiana indray tompo klasy tompo-bavy niara-bakinao izay manaraka ny Real TV Madagasikara amin'izao alina izao. Tonga soa ihany koa tanatin'izao fampalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina izao ka ety am-pianoana dia asaiko ianao tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra aloha dia ny lohateny misongadina avy hatrany ny antsika isan-tarana izany. Natsangana ny komisiona mpanao fanadihadiana iombonana hanao fanadihadiana mahakasika ireo fahatapahan-jiro mampiayay tao aorian'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fanavaozana sy tao aorian'ny fanombohan'ny fanadihadiana parlementaire momba ny jirama hoy ny tale jeneraly ny jirama androany. Misy aya mantsy anivon'ny orinasa jirama sy ny fitondram-panjakana amin'izao manoloana ireo tranga toy ny fisiana fiarabe mibahana teo be itsy izay tsy nahafahandreo mpitatitra solika ny azo an'Ambohimanambola sy ny fahamaizana tao Ambohimanambola izay samy niteraka fahatapahan-jiro ny alatsinainy ny 20 Jolay sy omaly 9 Jolay hoy ny tale jeneraly ny jirama. Fatra-pamongady iray no nitafiany andehan-jiolahy miisa 7 ny rongo-pasy sy antsy omaly alahady tokony tamin'ny 9 teny Ambodrazaka Alasora. Lasan'ireo jiolahy tamin'izany ny vola manodidina ny 4 tapitrisa ariary, karatra fahana maromaro ary finday tao amin'ny tsenio izay fanondroany izao no niara-ny fanafiana hoy izy ireo. Vinavinaina ny 20 Aogositra 2024 no anatanterahana ny délibération na ny famaritana ny noty ahafahana baccalauréat ho an'ny fatrana Lamanga sy Bonglava hoy ny tale misahana ny fanadihadiana nasionaly ao amin'ny ofisy misahana ny baccalauréat androany. Ahatra 7 andro manomboka androany hatramin'ny 9 Aogositra kosa ny fitsarana ny taratasy-panadinana raha ny fampahafantaran'izy ireo. Farana teo amin'ny stage 2 any fifananana ao generation 2024 ny fandraisana anjaran'ny Fianoantra, Tomona ary Jessica, Imalala, Davila, Ismaël, Jaya ary Tokosa no hiatrika ny final stage. Famaranana ny ao generation 2024 izay ifantenana ny mpifaninana isolotena ny Madagasikara any Ouzbekistan. Anaraka ny meteona ny vinavina ny mety toetry ny andro ho amin'ny rampitso talata kosa indray arsika izao. Orange vous présente la météo. Miaraka amin'ny B500 faniratsiratsy tapaka amin'ny ranamanao. Orange. Tsika rehetra ny tokantrano indray ary amin'izao fotoana izao izay manaraka anay eto amin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara makasika ny toetrandrontsika ary amin'izao fanombohan'ny herinandro izao dia saika omaina aloha zany ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara atao anatin'ny tapan'ny herinandro voalohany aloha zany fa mbola ho hita taratra eny ihany koa ny zavona ny vomaraina indrindra raha ho an'ny afovoan-tany dahoatra ho fatantsika amin'ny ansiprien makasika n'izay amety ao toetry ny andro izay dia arak'izao hitantsika eto amin'ny saritany Madagasikara izao raha ho an'ny afovoan-tany sy ny tokony arantsoato dia vinavinaina isy aloha zany izay zavona izay ny vomaraina fa hisava tsikelikely eny ihany zay ny tolakandro ny aninosy be kosa no anoizantsika n'izay amety ho toetry ny andro izay dia arak'izao hitantsika izao dia ifandimia ny rahona sy masoandro ho anareo aninosy be anka manodidina 12 hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana fandraiky amin'izay faratoka kosa iverenantsika ireto fatra sy samy eto Madagasikara ireto dia ibalika ny masoandro ho an'ny tontolo iara raha ifandimia kosa nefa ny rahona sy masoandro ho an'ny any Majanga ny ato Tomasina Sainte Marie sy ny tapany avaratry Madagasikara. Toy izay ary raha ny tsara fantatry makasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny tapany maraina. Raha ny tapany hariva kosa indray ary izao no anomizantsika an'izay amin'ny alalan'ny saritany Madagasikara hatrany ary dia arak'izao hitantsika izao dia omaina aloha zany ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara ifandimia ny rahona sy masoandro ho an'ny afovoan-tany sy ny ato Fianarantsoa mbola itoy izay fifandimbiasan'ny rahona sy masoandro izay amin'ny faritra sy samia raha ibalika ihany ny masoandro ho anareo any amin'ny tapany atsirony nosy aniny. Ny maripana fandraiky amin'izay no fantarintsika manaraka dia ho an'ny afovoan-tany no ahitantsika ny maripana ambandrindra izay manodidina ny 6 degré celsius ary hitantsika amin'izao fa ho an'ny Mahajanga no ahitantsika ny maripana ambondrindra izay manodidina ny 30 degré celsius. Toy izay ary raha ny tsara fantatry makasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso. Ankatrano feno ary isika rehetra izay miaraka amin'ny hatramin'ny farany ary anisananao hatrany ny Real News ny vaovao marina eto amin'ny Real TV Madagasikara no rahasoa antsika rehetra ary velona tsopoko. La météo vous a été présentée par Orange. Miaraka amin'ny B500 faniratsiratsy tapaka amin'ny ranamanao.
iverenantsika vetivety any aloha misongadina mialohan'ny idirantsika amin'ny Antsipriam-baovao. Manolotra ho anao ny Real News. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journée. Ny tena café tsy mety lefy. Étoile Color Ita Diogo eo amin'ny Super J en face ny Mafteky na koa amin'ny bâtiment La Bouffe. Étoile Color loko mateza manamora ny fiainagnanao. Andao anao vacances Scofield Travel Picarakara Voyage Fantadaza Antsouyarni 038 05 509 32 na 032 03 377 30. Marina mofa ny pâte courte primo dia misy amin'ny endriny spirali ary torti. Misy amin'ny lanjany 10 grammes sy 10 kilao ny pâte courte primo. Primo, manger devient encore plus un plaisir. Pour nos travaux, comme les infrastructures ou les fondations, nous faisons confiance à Global Ciment. Global Ciment, un avenir bâti solidement. Effraction, cambriolage, agression, protégez-vous. Confiez votre sécurité à un professionnel du métier. Des agents sélectionnés et bien formés vous seront confiés. Fortement équipés, ils seront prêts à intervenir à tout moment. Prime Defense Security, le meilleur allié pour votre sécurité. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vous cherchez du mobilier de bureau ou d'intérieur de qualité? Découvrez DP Meubles, votre fournisseur en mobilier de bureau ou d'intérieur. Rendez-vous dans nos showrooms Antanmin et Bypass pour découvrir une large gamme de meubles au meilleur rapport qualité-prix. Natsangana ny komisiona mpanao fanadihadiana iombonana anao fanadihadiana mahakasika ireo fahatapahan-jiro mampiayay tao aorian'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fanavaozana sy tao aorian'ny fanombohan'ny fanadihadiana parlementaire momba ny jirama hoy ny tale jeneraly ny jirama androany. Misy aya mantsy anivon'ny orinasa jirama sy ny fitondram-panjakana amin'izao manoloana ireo tranga toy ny fisina fiarabe mibahana teo be itsy izay tsy nahafahandreo mpitatitra solika ny azo anambomanam-bola sy ny fahamaizana tao ambomanam-bola izay samy niteraka fahatapahan-jiro ny alatsinainy 20 jolay sy omaly 20 jolay hoy ny tale jeneraly ny jirama. Fatra-pamongady iray no nitafiany andehan-jola miisa 7 ny rongo-pasy sy antsy omaly alahady tokony tamin'ny 9 teny Ambodrazaka Alasora. Lasan'ireo jola tamin'izany ny vola manodidina ny 4 tapitrisa ariary, karatra fahana maromaro ary finday tao amin'ny tsena io izay fanondroany izao no niara-ny fanafiana hoy izy ireo. Vinavinaina ny 20 Aogositra 2024 no anatanterahana ny délibération na ny famaritana ny noty ahafahana baccalauréat ho an'ny fatrana Lamanga sy Bonglava ho ny tale misahana ny fanadihadiana nasionaly ao amin'ny ofisy misahana ny baccalauréat androany. Ahatra 7 andro manomboka androany hatramin'ny 9 Aogositra kosa ny fitsarana ny taratasy-panadinana raha ny fampahafantaran'izy ireo. Farana teo amin'ny stage 2 any fifananana ao generation 2024 ny fandraisana anjara ny Fianoantra, Domona ary Jessica, Imalala, Davila, Ismaël, Jaya ary Tokosa no hiatrika ny final stage. Pamaranana ny ao generation 2024 izay fantenana ny mpifaninana isolotena ny Madagasikara any Ouzbekistan. Idiratsika vetrany any Antsipriam-baovao misy ayay anivon'ny orinasa jirama sy ny fitondram-panjakana amin'izao manoloana ireo tranga fahatapahan-jiro sy mahatonga izany hoy ny tale jeneraly ny jirama ny jeneraly Ajatina Rasolomanana androany. Misy araka izany ny fanadihadiana ataon'ny komisiona mpanao fanadihadiana iombonana anao fanadihadiana mahakasika ireo fahatapahan-jiro mampiayay tao aorian'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fanavaozana sy tao aorian'ny fanombohan'ny fanadihadiana parlementaire momba ny jirama hoy ny nambarany. Misy karazana fandrahonana ihany koa aza ao amin'ny jirama no sady sary toy ny alefa any amin'ny jirama hatrany ny olana hoy ny tale jeneraly ny jirama nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony teny Ambojatovo androany. Tojo Rabefatra sy Andry Rabesotra no mitatra izay.
Efa misy ny fandraisana andraikitra taon'ny Jirama sy ny fanjakana Foibe manoloana ny fahatapahan'ny herinaratra tato ato raha nambarany tale jeneraly ny Jirama androany. Misy trangan'ampy ihany seho nefa ny herinandro lasa teo ny tale jeneraly ny Jirama. Ny zavatra nahagaga tamin'ny alatsinainy ariva dia nisy camion citerne izay simba tamin'ny lalambe itsy iny amin'ny toerana hitaterana solika. Tokony nisy solika izay nitaterina hoentina any amin'ny antsoina hoe le centrale le TAC. Nefa voabahan'io camion citerne io rehefa nivoizina moa zany zay zavatra zay samy nanana ny interprétation ny olona fa izay zany ny zavatra nisy teny. Ary ny nagaga dia anatina période d'examen no miseho io zavatra io. Rehefa voasakana ny lalana nidina teny izaho sy andriamatoa ministra efa taorinany tamin'ny taorinan'ny pointy efa tany amin'ny tamin'ny 1 alina tany vao afaka ilay camion citerne. Voatery nanapaka herinaratra hatrany amin'ny 5.30 mégawatt araka izany ny Jirama mandrapa afaka ny fiarabe io tamin'ny 1.10 alina ny tale jeneraly ny Jirama. Zay zany vao afaka niditra ireo camion anankiroa izany hoe efa niaina tanteraka tao anatina délestage isika satria voabahana ny lalan'ny diran'ireo camion mpitatitra solika ampidinina ny taky Jirama ireo ary dia nanao délestage tany amin'ny 35 mégawatt tany ny Jirama. Mampametra-panontaniana ihany koa ny olana nitranga tamin'ny fotoana ny tadiavana vahaolana anesora ny fiarabe io ny tale jeneraly ny Jirama. Rehefa naka camion dépanneur ilay transporteur tamin'io dia mbola lany gasoil ilay camion dépanneur. Ary nisy irony engin le trax rony ana mpanao lalina teo ambany teo izay nanolo tena hoe anosika ilay fiara dia hoy ny ilay tokony andraikitry ny fiara fitaterana ilay mibandalana hoe tsy afaka aloha miandry ny camionay. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana ary mandeha mo fanadidina tamin'izany. Mbola tsy nisy herinaratra nandritra ny ora iray ihany koa nefa teto Antananarivo omaly alahady noho ny fahamaizana tao Ambohimanambola ny jeneraly Ajatina Rasolomanana. Omaly dia nisy blackout teo amin'ny feminita moa adiny ray teto Antananarivo. Izany hoe tsy nisy herinaratra anakely aza. Inona ny antony? Misy centrale anankiray eo izay any HFF efa tsy miasa tsony izy io fa mbola alimenté zany io mbola misy olona tao. Dia nirehitra zany ny cellule MT zany hoe les moyenne tension izay manakaiky ny ligne 1 sy ny ligne 2 avy any Andekaleka teo amin'ny toeran'io dia niteraka blackout tanteraka izy. Tsy maintsy natsangana noho izany ny komisiona iombonana ahitana ny fitsarana sy ny polisy ary ny zandary anao ny fanadiadiana noho ireo zava-misy mampiaya ireo ny tale jeneraly ny Jirama. Raha nisy ilay zavatra niseho tamin'ny 20 Jolay dia nisy ny zavatra niseho tamin'ny 20 Jolay nisy ny fahatapatapahana mety tsy kelikely tena nelanelany teny dia mbola nisy koa izay zavatra izay omaly dia milaza zany izay fa miteraka aya. Nisy aya tanteraka eto anivon'ny Jirama amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Dia misy moa ny fanadihadiana atao. Ary natsangana araka izany ny commission d'enquête mixte izay tarihin'ny procureur général de la cour d'appel anao ny fanadihadiana mikasika ireo fahatapahan-jiro izay mampiaya tranga mampiaya taoriny déclaration izay nataony filohan'ny fanavaozana taoriny fanombohan'ny enquête parlementaire. Namafisiny tale jeneraly ny Jirama fa efa misy hatramin'ny fandrahonana aza mahazo ny mpitantana ny orinasa amin'izao manoloana ny zava-mitranga rehetra. Mahatsapa ny mpiara-miasa eto anivon'ny Jirama fa misy zavatra mampiaya to
zary misy menasy eto anivon'ny jirama, zary ohatrany alefa ty amin'ny jirama foana ny mety olana, nefa dia izay nazavaina taminareo zay hoe inona ny zavatra nitranga. Dingana lehibe no tsy maintsy anaovany fanadihadiana io noho ny aya manoloana ny zava-mitranga amin'izao ho ny tale jeneraly ny jirama nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety natao ny teny Ambojatova ambony androany. Fa vaovao mahakasika ny jirama izay hatrany fitaovana mpamokatra herinaratra iray antsoina hoe cellule moyen tension tao amin'ny tobi-pamokarana herinaratra tao Ambohimanambola no nirehatra omaly hariva tokony ho tamin'ny 7:10 minitra raha ny fampahafantarana nataon'ny jirama. Tapaka niaraka tamin'io araka izany herinaratra rehetra nanerana ny tambajotra iraisana-Antananarivo ho ny fampahafantarana nataon'izy ireo. Nidina teny an-toerana nijerena zava-misy omaly io moa ireo minisitra 3 mpikambana anatin'ny gouvernemanta omaly ihany. Ny Antsipriana Zayara. Nisy firehetana teny amin'ny tobi-pamokarana herinaratra any HFF teny Ambohimanambola omaly hariva tamin'ny 7:10 minitra raha ny fampahafantarana nataon'ny orinasa jirama. Io no nitarika ny fahatapahan-jiro rehetra teto amin'ny tambajotra iraisana-Antananarivo omaly hariva hoy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Rabe Armanga Radonirina Luka. Ahitana firehetana Bamianda Antananarivo tokony teo amin'ny tamin'ny 7:10 miaraka tamin'ny minitra ny fahatapahan-jiro manerana Antananarivo satria natonga dia corps général zany famaisana tato. Cellule moyen tension io nirehatra io raha ny fanazavany ny ao anivony orinasa jirama tsy nety tafiditra noho io firehetana io araka izany ny herinaratra vokarina na ny arrivage avy any mandraka raha ny fanazavany. Efa hoe mitato misy cellule moyen tension zany tato anatin'ny tato le nirehatra. Rehefa niditra arrivage avy any mandraka dia tsy mety tafiditra fa misy vahoaka foana zany tany satria nyfon'ity fahamaizana eto. Variana fa amin'ny portique ny arrivena jiro haute tension avy any décalé 131 volt io. Raha sanatria zany ka misoa le fahamaizana satria izy misy tato ambanin'ity le 131 volt ity ka raha trato ity le portique ny décalé io dia tonga dia sarotra be manarina azy. Zay zany mahatonga zao mainka be fa mahana an'ilay fahamaizana teto efa somary voafehy moa le hafa amin'izao fotoana fa mandamindamina ny ataon'ny namanao pompe ao izay solaro manokana zareo aingana ny intervention zareo teto. Ny mpamonjy voina moa no namono ny afo teny an-toerana ary tonga nijery ny zava-nisy teny Ambohimanambola io ihany koa ny ministry ny angovo, ny ministry ny fitantanam-bola sy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Fa ny fikatsahana tombontsoa manokana nataon'ireo mpitondra fanjakana ny fandimby tamin'ny alalan'ny kopaka isasahana no tena nanimba ny orinasa jirama ho ny filohan'ny komisiona mpanao fanadihadiana parlementaire momba ny raharaha jirama Petra Kotoniaina androany. Ny tombontsoa manokana sy ny fiarovana ny tsy miankina mba hahazoana kopaka isasahana mantsy no tena nahafaty orinasa jirama io raha ny nambarany. Iroso amin'ny fidinana ifotony ihany koa moa ny fanadihadiana ho ataon'ireo solombavambahoaka manoloana ity raharaha ity raha nambaran'ny Petra Kotoniaina androany. Tozy Rabefatra sy Andry Rabesotra. Lesoka tamin'ny fanomezana alalana ny tsy miankina hitrandraka ny famokarana angovo no antony tena mahapotika ny orinasa jirama amin'izao raha nambarany filohan'ny vomera parlementaire mpanao fanadihadiana momba ny jirama Petra Kotoniaina androany. Lasa mitsimbatika amin'ny voafaritra lalàna mantsy ny zava-misy amin'izao ka ny toerana efa misy famokarana taon'ny jirama indray no lasa hiasandro tsy miankina raha ny nambarany. Ny fampiarana diso ny ordonnance 98/032 tamin'ny taona 4 sy 4. Ny ordonnance 98/032 dia natao nanomezana lalana ny tsy miankina na ny privé hamokatra energia amin'ireo toerana mbola tsy nisy jirama tamin'izany vanim-potoana zany. Mifanohitra amin'izay nefa ny zavatra nisy rehefa tonga taty amin'ny 4 natao ny fampiarana an'io ordonnance 98/032 io. Reo toerana efa nisy amin'ny jirama no nomena ny privé hampanofany gropy amin'ny jirama ndray.
tsy mbola misy fifanarahana mazava mihitsy nefa hatramin'izao ny mikasika ny fitrandrahana ataon'ireo orinasa tsy miankina ny famokarana herinaratra efa iasan'ny indrirama ireo hoy Petra Kotiniaina. Vao maika aza lasa niteraka faty antoka betsaka ny fanofana milina mpiara-herinaratra hoy ity solombamboaka ity. Ny tena zava-doza zany de zao rehefa niraisy ny privé io toerana nytantan'ny Jerama io sy nisy taratasy fifanarahana ampelatanany Jerama hatram'izao tsy misy hoe ina mba minimum na fifanarahana. Faharoa niteraka fantiatoka sy nampitombo be dia be ny fandaniam-bola nataon'ny Jerama ny rehefa niditra tamin'ny fanofana groupe ity zany. Ina ny antony? Be dia be ny toerana zany hoe groupe tsy miasa de lazaina miasa de alohan'ny Jerama isan'andro ny vola. Faharoa zao groupe miasa adiny 3 agnatin'ny 24 ora 24 heures lazaina fa mety miasa 16 heures. Izany de niteraka fatiatoka be dia be tamin'ny Jerama. Fa nisy kopakisasahana sy kolikoly avo lenta tao amin'ny Jirama ka nahatonga ity orinasa ity ho potika hoy Petra Kotiniaina. Nanjaka tatao anatin'ity Jerama ty zany nisy kolokolo avo lenta, nisy kopakisasahana nataony mpitondra ny fandimby niaraka tamin'ireo privé reo izao fahapotehana misy amin'ny Jerama amin'izao fotoana zao. Anisan'ny zava-doza niteraka ny olona ny Jirama io ihany koa ny tsy nanohizan'ny fitondrana teo aloha ny fananganana ny tetika Savolobe sy Sahofika izay natomboky ny fitondrana Rajaonaromampianina hoy Petra Kotiniaina. Ny zavatra fahatelo de zao rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaonaromampianina lasa président de république de Andriamatoa Hery Rajaonaromampianina no nahasapa fa tsy ho zakan'ny firenena raha mitohy ty central ty termika ty ihany de izy no nanohy président ty fara nanohy ny zavatra nataony Ratsiraka hoe de nanao ny Volobe sy Sahofika. Zao nefa ny zava-doza rehefa niala ny président Hery Rajaonaromampianina sy président Sony de maty agny Sahofika sy Volobe nany tonga de nisitiagna sy nanohy ny mpitondra taty afara. Kanefa raha ohatra ny tohizana ny projet efa natao io ny Sahofika sy Volobe io zay tena en bonne voie tamin'ny fotoana eny alany Hery Rajaonaromampianina tao izao problema iaigna angazy zao mety fa tsy nisy tsony tsy nisy débat tsony mikasika amin'ny hoe privé zao ka io zany anisan'ny zava-doza amin'izao fahasahirana antsika zao. Ny farany angambany de mazava hoazy moa zany ina ny antony sy nanaovana an'io de le tombosoa miopampana ihany tary amin'ny resaka na termika io ihany satria io misy fiampizarana zany ao anatin'io de agny ianareo raha malagasy fa de izy mahasoanay ihany ro toizana. Manohy ny fakanambavany sy fanadihadiana momba ny komisiona mpanao fanadihadiana parlementaire momba ny Jirama ary ho tonga amin'ny fampiatsona ireo avy aminy sy miankina raha nidaditra nataony Androany. Tsy maintsy isy ihany koa ny fidinana ifotony anarahana maso ireo vita fanadihadiana ambony latabatra ireo hoy Petra Kotiniaina. Fahiny fandarana manokana anio amin'ny Sivral aoriana ny fampahalalam-baovao Riry Arzakadina avy amin'ny Aza Group iresadresaka mahakasika ny formation de base diagnostique manasana ho azy anaraka izany. Amin'ny Sivral aorianan'izao fampahalalam-baovao izao araka izany no anarahana ho an'iny fandaharana manokana iny fa ho tohizantsika ihany aloha ny fampahalalam-baovao izao. Misy tompon'andraikitra ambony amin'ny ministera izay olona akaiky ny fitondrana teo aloha no efa voasambotra sy voaporofa paka ankeriny sy mpanao sorona raha nambaran'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ho amin'ny faritany Antananarivo androany. Mahagaga ny mbola tsy hamoahana io vaovao io kanefa izany no tena ilain'ny vahoaka amin'izao
ho hifetra rahalambozavim-bololona androany. Miantso ny vahoaka ihany koa nefa ity filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ity mba tsy anaiky ho mora andairan'ny tsao sy fanakorontanan-tsaina izay tena tanjon'ny mpanakorotana ho hifetra rahalambozavim-bololona. Tojo Rabefatra sy Andry Rabesotra. Tokony hafantatra ny vahoaka fa misy tompon'andraikitra ambony niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha voasaringotra amin'ny raharaha fakanankeriny amin'izao ho ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ho an'ny faritany n'Antananarivo fetra rahalambozavim-bololona androany. Ny zava-misy dia mahity izahay satria tafaresaka amin'ilay manana andraikitra ny tena tamin'ny mpitandro filaminana amin'ny tompon'andraikitra ny eo ministeran'ny fitsarana sy izay tandrifany izany hoe tokony handray andraikitra manoloana an'izany dia hita fa manao ny ezaka zareo. Ny tsy ampy ve nitatitra omenan'ny vahoaka zay ny tsy fantatro tsy andraikitra izay fa ny zavatra hita kosa aloha dia misy ireo izay tena manao ny fomba rehetra isian'ny korotana eto amin'ny firenena ary vao io marain'io no nahazo vaovao maro-potitra ny tenanay fa dia misy tompon'andraiky mpanjakana ambony mpiaradia amin'ny fitondrana teo aloha ary mangataka izay raha ohatra ka misy kosa ny fanazavana azony ao anivon'ny fitsarana na anivon'ny mpitandro filaminana mba ampitony ny saim-bahoaka sy hoe tokony hahafantatra ny vahoaka fa misy olona voatazona any tompon'andraikitra ambony ho iateo anivona fitantanana anivona ministera izay voaroroiny amin'izany. Adidin'ny solombavam-bahoaka ny manery mba hamoahana ny anaran'ny olona tompon'andraikitra io ho hifetra rahalambozavim-bololona. Anisany tafiditra mihitsy ao anatin'izao resaka hoe halajaza resaka fanaovana fombafomba fanaovana sorona raha zay ny azo ilazana azy dia takiny zay amin'ny solombavam-bahoaka hoe fa maninona rehefa inona mba hazavao aminay mba fantatry ny vahoaka izay hoe maninona tsy avoaka ny anarany. Satria ny tompon'andraikitra anisan'ny lehibeany zay nanotatitra teto aminay io maraina satria nampiantso mihitsy ny tenako hoe fa misy inona any nisy zavatra renay toy izao dia mbola niantso tompon'andraikitra any keto nefa izany ministera zany dia resy tsapa ary voapirofo fa tena tafiditra voaroro anatin'izany fanakorontanana izany dia andraisana andraikitra farana zay fepetra enjana zany olona izany azasiana inona re fandeferana. Ireo mpanakorotana ireo no minima prisika ny hafa ivohy fa tsy mandray andraikitra ny fanjakana ho ity filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ity. Ao anatin'ireo olona izay nisan'ny voasambotra io izany ao anatin'ireo mpanakorotana ireo ary ireo no mampirisika an'ireo olo-kafa aneo hevitra any amin'ny tambazotra indrindrandrindrany amin'ilay hoe mba isian'ny korotana dia hoe ianareo fanjakana manafina ianareo fanjakana manao zay anenanana zay zavatra tsy tokony anaiko mora andairan'ny sao nefa ny vahoaka manoloana ny tranga amin'izao ho hifetra rahalambozavim-bololona. Tena misy ilay izy tsy mandao fa nefa tsika koa tsy tokony hirona anatina hoe inona ny fomba fitena psikôzy zany raha izay satria izay nitadiavin'ireo olona ireo zay na tena tianako azy tsy tokony hirontsika tena misy zany zavatra zany dia efa nisy ny antso natao tompon'andraiky tsara politika ny tenanay nanao hoe mifanomeza tanana re eny fotony ke rehefa isika eny fotony eny amin'ny fokotany no manara-maso ny fiatsika ny tsirairay ary tena hoe mba angatahana sy takinany tsy hanaovana fitsaram-bahoaka aloha ny marina ivoaka any amin'ny fitsarana ihany fa ny ray alako bika tsy tiako tare no anaovana hoe iny tsy manam-potoana korona namarina tena efa kapoka kobay efa torabato sanatria nao mety hodorany sasany satria fomba hoentin'ny sasany anakorontanana zany dia tokony tsapany rehetrarehetra ny zavatra zany tsy mety ilay fitsaram-bahoaka. Efa nambarany ministry ny fisarana Mony Zuma lasa teo fa aorian'ny fanadihadiana atao no amoahana ny anaran'ireo olona voasambotra amin'ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena. Fa tsy vitan'ny fanjakana irery ny miady amin'ny tsy fandriampahalemana fa mila ny fiangonana ny fanjakana amin'izao tranga misy izao ho ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Mikael Randrianirina. Vanim-potoana sarotra no lalovan'i Madagasikara amin'izao satria misy ireo olona samy mandatsaka ny ainy mpiray-tandrazana aminy ho ihany ny nambarany. Mila fanavaozana ny toe-tsaina sy ny ara-panahy nefa raha tiana ny ampandrosoan'i Madagasikara ho ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny lahateny nataony tany Morondava omaly nandritra ny fametrahana ny eveka-panampy tany an-toerana. Fanampanazavana mahakasika izay. Vanim-potoana sarotra no lalovan'i Madagasikara amin'izao ka misy ireo olona samy mandatsaka ny mpiray-tandrazana aminy ho ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny kolonel Mikael Randrianirina omaly tao Morondava. Satria mandalo fotoana hafahafa ny firenena amin'izao fotoana zao zavatra tsy inony saina mihitsy ny mandatsaka ain'olona noho ny fitiavakarena fitiavatena fitiavana ny fiainana izao tontolo izao zay any angatahako fivavahana ho an'ny fiangonana sy ny eglizy rehetrarehetra mivavaka mafy ho an'ny firenena malagasy
mialatsiny itifitra nyty iteny an'ity fa somary mafimafy kely a voatifitra ny tsy maty no famonona olona fandatsahadra olona misy manao indray metsy ambadika satria maninona mino mbola anjakany satana sy devoly ireny olona reny. Tsy vita ny fanjakana irery ny miady amin'ny tsy fandriampahalemana ka mila ny fiangonana ny fanjakana amin'izao tranga misy izao ho ihany ny colonel Michael Randrianirina. Teneniny isanandro ny hoe laïcité de l'État any amin'ny constitution any amin'ny lalam-panorenana fa izaho eto dia mijoro fa fotoana zao ilain'ny firenena ny fiangonana rehetra mihitsy tsy akanavaka tivavaka ho an'ity firenena ty satria tsy vita ny fanjakana irery io samborina ny eto a mivoaka ny etsy andaniny gadraina ny etsy a misy mipoitra indray ny etsy ambadika. Tsy androso mihitsy nefa i Madagasikara raha tsy miavao tsirairay na ohatrinona vola ampidirina ho ihany filohan'ny fanavaozana. Tsy miasa ihany no avaozina, tsy ny tanàna no avaozina, tsy ny fomba fiasa no avaozina, fa ny toe-tsaina sy ny ara-panahy ihany koa. Mila avaozina raha te hiova ty Madagasikara ty. Fa raha mbola hanompo maizina atsika, hanompo ny zavatra tsy mety eto Madagasikara eto a dia tsy handroso velively na ampidirana vola ohatrinona eto Madagasikara. Omalina indrindra ny sorona masina fanamasinana ny eveka mpanampy vaovao ho an'ny dioseziny Morondava moa no nanaovany filohan'ny fanambaozana io lahateny mahakasika ny tranga amin'izao fotoana io. Vaovao mahakasika ny tsy fandriampahalemana kosa indray, vatra mpamongady iray no notafian'ny jiolahy ny rongo-basy antsy teny Ambohidrazaka Alasora omaly alahady 20 Jolay tamin'ny 9:00 tanoany. Lasan'ireo jiolahy tamin'izany ny vola 4 tapitrisa ariary tao amin'ny tsena io hoy ny aran'ny fanafiana. Fandroany zao no ny aran'ny fanafiana ity mpamongady entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ity raha nambaran'izy ireo. Efa lasa alavidavitra moa ireo jiolahy omaly voasana ny endrika sy nampilaza ny tompona andraikitra ireo mponina teny amin'ny manodidina Valosoa Andrianirina sy Ezeka Irmalala. Teo ampandiana tsena hariva ireto mpivarotra teny amin'ny mpamongady iray eny Ambohidrazaka Alasora ireto no avy hatrany dia nidirana andian-jiolahy ankiriny raha ny fitantaran'izy ireo. Tsy nisy nanampo fa avy hatrany dia ambana basy antsy no nataon'ireo jiolahy hoy izy ireo. Ilay izy mety teo amin'ny 9 sasany teo lera. Zareo moa zany betsaka be avagny misy 4 lahy eo zareo. Dia to dia niditra zareo mitondra basy dia mitondra samby mitondra kiso. Dia niditra forcé taty zareo to dia niditra izy dia rehefa eo aza vola. Zay nisy telo tato an-tsena tato no nagnanovany an'ilay izy. Dia mipresy amin'ny basy no nagnapoaka basy zareo. Fanakatona tsena mihitsy zay ka. Tena efa andalan'ilay mampiditretana vezivezety zay no avagny zareo. Tena efa mety efa nijanonjanona teny zareo fa vao hitany hoe zay manana eto efa tody avy mihitsy zareo mapoaka. Sady nanambana antsy sy basy no nitaky vola ireo jiolahy hoy ireo niarany fanafiana. Ny roa zao napandoka leny teto dia no nambanany tamina kiso lava be teto, tamina antsy lava be. Dia avao izy ny vola dia zay moa tsy dia taitra be satria zareo koa ne ohatran'ny olona kelikely afaka avaliana fa zareo amin'ilay basy dia natahotra ihany zay dia napoaka basy ny roa amin'izay zareo. Tsy pozin'olona vidy zavatra zareo fa to dia avy ery zareo dia efa magnapoaka basy dia to dia niditra amin'izay ny 4 tafiditra tato dia ny 4 teo niambina teo velany teo. Dia rehefa eo amin'izay ny olona koa moa matahotra le basy dia nilefa daholo ny olona tamin'ny party tony. Tsy manao saritava zareo. Vola manodidina ny 4 tapitrisa ariary no lasan'ireo jiolahy tamin'izany hoy ihany izy ireo. Dia rehefa le action vetivety kely mety eo amin'ny 3 minutes eo zareo dia to dia azo le zavatra nitadiavina. Vola, telefona. Mety eo amin'ny 4 tapitrisa eo. Dia telefona, dia ina moa carte crédit-nay naferina. Mbola betsaka be le izy. Mbola nanapoaka basy ireo jiolahy tao aorian'ny nakany ireo vola tao amin'ny tsena io hoy ireo mpivarotra. Rehefa eo amin'izay zareo
Rehefa lasa zareo dia mbola napoaka basy indray zareo dia nakatra nakany ambony any zareo. Fandroan'ny aran'ny fanafiana ity tena ity hoy ireo mpivarotra. Ny taona 2024 no nitrangan'ny fanafiana voalohany azy ireo raha ny nambarany. Fagnondroany zay tratra ohatr' zay dia tsisy mitovy ohatr'izany daholo le zavatra. Ndray tery ambany ery dia ndray izao dia mbola le action tegny ihany no tovy amin'le tegny ihany nataony any tety. Mety tena mety vao misy fandraisany amin'izay mihitsy le izy ka. Mety mbola le rony ihany satria na lera na ihany le mitovy ohatr'izany daholo tamin'iny. Saika ny oroorona io tranga fanafiana io moa ireo mponina teny Ambohijazaka Alasora omaly. Fa mikasika iny vaovao iny atrany, ankevitry nefa mahalala ny lalana sy ireo karazana elakelan-trano na coin eny Alasora ireo jiolana no fanafiana teny Ambohijazaka Alasora omaly hoy nambaran'ny ben'ny tanàna ao Antoirana. Ny tsoka nandeha an-tongotra toy ny olona rehetra ihany koa mantsy ireo jiolahy rehefa avy nanao ny fanafiana ka nahasatra ny fitadiavana azy no ireo mponina tsy nihevitra azy ireo jiolahy hoy ny nambarany. Ny fanetsehana ny andrimasom-pokon'olona sy ny fanentanana fanaovana sakana moa no natao maika tao aorian'ny sy ny fanafiana omaly io hoy ny ben'ny tanàna Alasora androany. Mitatra izay Valisoa Andrianirina sy Ezekia Ermalala. Nanaovan'ny komina Alasora antso ny anaovana sakana na barrage ny fisian'ny tranga fanafiana tao Ambohijazaka Alasora hoy ny ben'ny tanàna tao Antoirana omaly. Ny tsoka ny azo any Mahatsinjo nanao annonce tamin'ny Facebook zany ny commune Alasora mba icerclena zany an'ilay jiolahy amin'ireo fokontany manodidina ny Ambohijazaka satria raha ny vaovao voaray dia hoe lasa nakany Mahatsinjo ireo jiolahy zany zotra nakany Mahatsinjo 5 hatramin'ny 7 lahy eo izy nandeha tongotra miazakazaka ohatran'ireny olon-tsotra ireny zany dia basim-borona no nampiasainy zareo miaraka amin'ny antsy rehefa taitra zany rehetrarehetra nivoaka ny trano zay vao hoe ay le olona tatsingapa nireny jiolahy reny zany hoe le jiolahy zany tsy hoe nandeha nitsoaka nanapoaka basy fa nandeha nitsoaka nikorosy ohatran'ireny olona rehetrarehetra reny zay mifanina amin'ny olona eny an-dalana tsy manapo-akory ny olona zany hoe andian-jolahy ane reto zay no mafety anazy ary zay ihany koa no nanansarotra angapany amin'le resaka fisamborana satria tsy nampiseho fihetsika maheritra jolahy teo amin'ny fitsoahana raha niaraka ny tatitra zany. Nahetsika ihany koa ny andrimasom-pokon'olona sy ny sakana hoy ihany ny ben'ny tanàna. Nisy ny bala zay nampiasain'ireo jiolahy ireo zay bala mbola tsy mipoaka moa zany zay hitan'ny sefim-pokotany ary ny akoatran'izay dia ireo olona rehetrarehetra zany zay manodidina zany ny fokotany hoe Mahatsinjo sy Ambohimarina sy ny tany amin'ny fokotany Ambohitanita rehetra tany dia niezaka zany mba hoe ny fampitoana nanao andrimasom-pokon'olona. Le barazy moa zany tsy hoe barazy fa mba hoe ahafahana mifampita vaovao ohatra raha ohatra ka misy andian'olona zany mba ahafahana mampilaza aingakaingana amin'ny tany filaminana zay ny anton'le antsoavo. Ankevitry ny efa mahalala ny zava-misy eo amin'ny tsena voatafika io moa ireo jiolahy hoy ny ben'ny tanàna Alasora. Ary inona sy antenaina fa ireo jiolahy ireo matoa intelo angapa nozy izy ako amin'ny ben'ny tanàna any voatafika io grossiste io mety olona mahafantatra sy mahalala tsara ny zavatra misy ao la izy fa ino moa apetraka ao anatin'ny tany filaminana ny fanadiadiana ary efa eo am-pelantanany zareo le izy hatreto mbola tsy tratra ny jiolahy mbola miriaria any. Toy ny efa nahalalany eny Alasora ihany koa ireo jiolahy ireo hoy Jimy Randriantsoa. Ary mino fa jiolahy mahalala sy mahafantatra tsara ihany koa ny coin rehetrarehetra hoe aty ny fitsoahana satria raha ny lalana nalihany lalana misy jiro amin'ny enina sasany ariva ny olona rehetrarehetra eny Ambohijazaka eny mbola mifanaretsaka fa tsy hoe tsy misy olona ary ny olona izay mifanina taminy dia mifanina amin'ny lalana misy jiro ary mahafantatra mahalala tsara ny tarehan'ireo jiolahy ireo zay no antony anaovana antsoavo hoe raha ohatra ka mba mahafantatra sy mahalala ny vaovao mahakasika an'izany dia aza misalasala mba manantona ny tandro filaminana. Nampitombo ny tebotebo mponina moa ny fahatapahan-jiro tao aorian'ny fotoana nitrangan'ny fanafiana hoy ihany ny ben'ny tanàna. Hoaraty
Isika eto amin'ny Real TV Madagasikara isan'andro amin'ny fitora latsaka fahatelony ny fifamotenana ireo nandray anjara ho an'ny Our Generation, fifamotenana ho an'izay solotena Madagasikara ho an'ny fifaminanan-kira 420. Mbola iny vaovao mahakasika ny Our Generation 420 iny atrany i Jessica Fenoantra ary Domoina no nandao ny fifaninanana Our Generation nandritra ny stage 2 amin'ny fifantenana ny Our Generation 420 izay nitanterahana ny Alarobia 12 Jolay lasa teo teny amin'ny Avory Anosy. Sary mihetsika na sinema indray no lohahevitra nentin'izy ireo ny antsehatra tamin'ny stage 2 iny ka samy niezaka nanome izay endrika mpanao sary mihetsika no safidiany izay avokoa izy Valomianada na tamin'ny fitafy izany na tamin'ny endrika. Ny fanasongadinana ny seho antsehatra no nampiavaka ny seho natolotry ny mpifaninana tamin'iny stage 2 iny. Dia aro arahantsika ny fitin'izay stage 2 izay miaraka amin'ny Nancy Ranefson. Sary mihetsika na sinema no lohahevitra nentina tamin'ity fifanitsanana faharoa amin'ny Our Generation 420 ity. Samy niezaka nampiseho an'izay mpanao sary mihetsika nentina ho an'ny seho izay ny mpifaninana Valomianada ka nisafidiny anao Zombie Davila, Ratoka Casa de Papel Ismaël, Squid Game no nosafidiny Jaya, Mercredi Adams i Domoiny, Charlot i Toky, Avatar i Malala, Cowgirl i Jessica ary Cléopatra i Fenoantra. Niavaka ny seho no entin'ny mpifaninana tamin'ny fanasongadinana ny seho antsehatra. Nefa tsy misy tarainandà dia banjina kely samy manana mampiavaka azy nefa faka miara-mandro tsy vonanana rananao no navanako taminao le fitiavana maritse ny satsika rofana baobaliao na miarabanao fihinona dia tsy mananaja vazambolana manao teo fony anao ay na tamin'ny sarotra be life manatsy deia life ansana tona mely husainana mitady teniny fairena zany aloarena miditra anaty kwatoka tsy maintsy mahomby. Nasika sientitra ny mpitsara tamin'ity stage 2 ity no ny fifaninanana efa mihamafy kokoa. Mary mivalana tsy stable feo anatiny. Jereo tsara fa ireo ohatran'izany tena fatalina mihitsy. Indri mahay mira be raha vo midina le izy vo nanomboka anao ambany dia namalana. Vo niakatra nefa anao tsy ampireo tonga dia hita be olona mahay mira be anao. Tsy haiko hoe retournao ve ny ratsiratsy sa manao ahoana fa ny hitako nataotahotra ianao isaky ny nanakatra indroa intelo teo ohatra ny miahoatra kely asa matahotra fa raha vao matahotra ianao dia ina moa zany dia voatazonao le izy dia mety hanimba zavatra. Merci. Nisy fiovana ihany koa ny lafin'ny fitsarana tamin'ity stage 2 ity ary samy nanome noty avokoa na ny mpitsara na ny coach ary notsarana ihany koa ny fitondratena ny mpifaninana. Mbola nanomezana noty ny mpifaninana ihany koa ny hira niraisana nataon'izy ireo. Nanakoako tao ny Avory ny hira niraisana sy Eugen ary ny antsoantso ny amerenana ny hira mihitsy aza moa ireo mpijery. Tsy ambakan'izany ihany koa ny hira tamin'ny sary mihetsika Titanic izay nampanembonembona ny lohahevitra sary mihetsika mihitsy. Nanafana ny seho ihany koa ny stage 2 iny tarika repika sy ny tarika anjily.
tao anatin'ny fitaintenana no niandrasana izy valoheny adany vokatra. Eto fiakatra zany a, ty tsy mifanarakaraka aminao ty a, fa tonontononona fotsiny andray. Malala. Ny manaraka dia toky. Manaraka Ismaël. Manaraka zany a, izy izy teo Davila. Ary ny hotonona ray farany a dia Jaya. Ranomaso alahelo no naharenesana ny vokatra ho an'ireo ankizy-pifaninana. Tsy mandeha fotsiny amin'izao anefa fa nomena fanomezana sahaza ny ezaka nataony ireo mpifaninana. Malala, Davila, Ismaël sy Jaya ary toky araka izany no hiatrika ny famaranana ny Award Generation 2024. Iray amin'izy ireo no isy olon-tena ny Madagasikara any Ouzbekistan. Fa vaovao avy any Toamasina kosa indray no izantsika ny fampahalalam-baovao. Iverina amin'ny asa sosialy sy fampandrosoana efa fanaony teo aloha ny fikambanana malagasy mijoro na ny FIMAMI ao amin'ny faritra Atsinanana ho ny filohan'ny fikambanana Dr Benetsy Arson Sébastien Androany. Tsy vita ny fanjakana irery mantsy ny fampandrosoana ny faritra sy ny firenena hoy ny nambarany. Mila fifanomezan-tanana ihany koa ny fanarenana ny faritra Atsinanana tao aorian'ny fahampitehana noho ny rivo-dozan-kezany ho ny filohan'ny fikambanana omaly nandritra ny fifampiarabanana tratran'ny taona 2024 izay izao vao nirosoana tao aorian'ny fandravana nentin'io rivo-doza io tany amin'ny faritra Atsinanana. Lantomalala Saondranirina, Real TV Toamasina. Tsy vita ny fanjakana irery ny fampandrosoana ny faritra Atsinanana ho ny filoam-boninahitra ny fikambanana malagasy mijoro na ny FIMAMI. Mila ny fijoroan-drehetra araka izany ny fampandrosoana ny faritra sy ny firenena iray manontolo ho ny Dr Benetsy Arson Sébastien Omaly. Dia iverina antsika amin'ny asa soa andray anjara amin'ny asa fampandrosoana satria tsy vitan'ny autorité rehery eto tanàna ny fampandrosoana ty tanàna ty na fampandrosoana ty faritra ty. Ka dia misaotra anareo tonga marobe niany io fomba iare asa fikambanana FIMAMI andray anjara amin'izany asa fampandrosoana zany. Andray anjara amin'ireny asa fataontsika mba famalifalenan'ny tanora eto tamin'ny tanànan'ny Toamasina. Mbola manohy ny ezaka fampandrosoana ny tanànan'ny Tamatavy, ny faritra Atsinanana, ny firenena malagasy. Toy izantsika regny asa tanamamy regny. Iverina noho ny asa sosialy sy ny asa fampandrosoana araka izany ny FIMAMI ho ny filohan'ny fikambanana. Ao anatin'izany ny fanampiana ny tanora, ny fampianarana ary ny fahasalamana raha nambarany. Afapo izahay tamin'ny asa vita zany hoe ny asa fampandrosoana amin'ny ankapobeny ary mbola hanohy ny asa izay atao zany hoe ny asa sosialy fampiroboroboanana amin'ny lafin'ny fahasalamana, fanabeazana sy fampianarana, ny fampiroboroboana ny tontolo iainana amin'ny asa fagnadiovana isan-karazany fa indrindrandrindra amin'ny fagnampiana ny tanora sy ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena. Omaly moa vao afaka nanatanteraka ny fifampiarabana noho ny nahatratrarana ny taona 2024
ny fimami no ny antony ny atrehan'ny faritra sanana andrividozaka izany iny natao zao trobadi zao satria tamin'ny taogna ty raha tsika mafantatra fa nisy ny fandalovan'le cyclone gizany dia tsy afaka ny fampiarahaba tratry ny taogno zany ny pikatroka ka natotsagnany any zany le trobadi mba isian'ny serasera sy ny fifandraisana ampitombogna ihany koa ny firesankiny amin'ny samby pikatroka ary arahagna mandinika ihany koa hoaiza ny fikambanana fimami amin'ny fagnatanterahagna ny asa fampandrosoana sy ny asa sosialy isan-karazany. Fenoina 12 taona amin'ity taona 2024 ity moa ny fikambanana fimami izay efa saika manerana nosy ireo mpikambana raha nambarany filohany. Fa mikasika ny fampianarana kosa indray vinavinaina ahatra 7 andro hatramin'ny 7 aogositra izao ny fitsarana ny taratasy manadinana baccalauréat ireo mpiadina eto Antananarivo sy Bongolava raha nambarany Italia misahana ny fanadihadiana nasionaly ao amin'ny ofisy misahana ny baccalauréat androany. Manodidina ny 230 ny mpitsara isahana ny fitsarana fanadinana ho an'ny fatra roa ireo raha ny nambarany. Vinavinaina amin'ny 20 aogositra kosa ny famaritana ny noty afahana fanadinana na ny délibération ho an'ireo fatra roa Analamanga sy Bongolava ireo ho ny Italia misahana ny fanadihadiana nasionaly ao amin'ny ofisy misahana ny baccalauréat ho an'ny andro voalohany ny fitsarana ny taratasy fanadinana androany. Valso Andranirina sy Ezekia Ermalala. Tsara misa 230 no isahana ny fitsarana ny fanadinana baccalauréat ho an'ny fatra Analamanga sy Bongolava raha nitatra avy amin'ny Italia misahana ny fanadihadiana nasionaly ao amin'ny ofisy misahana ny baccalauréat androany. Natomboka androany fitsarana ny taratasy fanadinana io ary vinavinaina ivoaka amin'ny 7 aogositra izao kosa ny valim-panadinana raha ny fanazavana. Mitsinjara raiky amby 770 ho an'ny partie générale ary raiky amby 770 ho an'ny technique. Efa miantrana ireo correcteur isa tsokajiny na série inona izy na série inona amin'izay fotoan'izay ary vinavinaina manomboka ny androany 17 jolay ny fitsarana ary mifarana amin'ny 7 aogositra. Aorian'izay kosa no anatanterahana ny famaritana ny noty ahafahana fanadinana na anaovana délibération ho ny Italia misahana ny fanadihadiana nasionaly ao amin'ny ofisy misahana ny baccalauréat. Mahakasika ny délibération dia daty vinavinany amin'ny 20 aogositra 20 sy 20 moa zany no mandeha ny délibération ho an'ny faritra Analamanga sy Bongolava. Efa nisy ny fifampidiniana teo amin'ireo mpitsara fanadinana ny amin'ny fomba fitsarana sy maromaritra iraisana na ny grille de correction ho ny fanazavana. Rehefa tao rena ny fivoriana ny arahana tamin'ireo correcteur dia misy ny atao hoe commission d'attente entre zareo samy correcteur par série dia zareo no manapaka ny commission ao anatin'ny fomba hitsarana izay manaraka ny topomarky avy any amin'ny direction générale de l'enseignement supérieur izay nanome topomarky ihany koa zareo mahakasika ny grille de correction sy ny karazany. Ny fatra Analamanga sy Bongolava moa no manana mpiadina betsaka indrindra mihoatra an'ireo fatra hafa ka antony fotoana maharitra amin'ny fitsarana fanadinana io raha ny fanazavana. Ie, raha tsy ahivona dia misy 770 sy arivo sy enin'alina ny mpiadina eto amin'ny faritra Analamanga sy Bongolava. Donc hoe manatombo be izy ho an'ny mihoatra amin'ny faritra sasany. Ao anatiny ao ihany koa nefa ny fikirakirana majinijinika izay ataoko hoe ilaina mba atotosa atsakany sy andavany sy araka ny tokony ho izy ny valim-panadinana. Misy zany natao hoe vérification ho ataon'ireo mpiantsehatra ao anatiny mandra-pivoaka amin'io valim-panadinana izay ho hitantsika io. Mety hoe misy fijerena in-3, in-4, in-5 fanamarinana tsara hoe tena io ve le mpiadina, io ve ny notiny afaka izy tsy afaka, izay vao mivoaka ny résultat antsika amin'ity. Misa 7 ireo ivitoerana fitsarana ny fanadinana baccalauréat io ho amin'ny fatra Analamanga sy Bongolava. 420 ireo lehiben'ny ivitoerana fanadinana ary misa 9 ireo filohan'ny ivitoeram-pitsarana fanadinana miara-misalahy amin'ny fandrindrana izany.
Vaovao mahakasika ny fanatanjahantena kosa indray no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Nahazo ny laharana faharoa amin'ny filaharana ankapobeny ekipa pirenena malagasy ankoay lasy vavy U23 nandritra ny Nations League 2024 lalaovin'ny olona telo natao tany Gaborone Botswana ny 20 Jolay lasa teo. Teo amin'ny famaranana teo amin'ny stop 6 no lavon'ny Egypte tamin'ny isa 19 no 14 risambatra ankoay vehivavy raha efa nandresin'irony sesa tamin'ny stop 4-6-5. No io faharesena io no nahatonga ny malagasy io laharana faharoa na dia nandresy tamin'ny isa 20 teo amin'ny famaranana nanoloana ny pharaon-ny Egypte aza ny ankoay lehilahy nahazo ny stop 5-6 stop 6. Raha tsy aivina moa firenena 5 no nandray anjara tamin'ity fifaninanana iray ity izay nahitana ny Egypte, Algérie, Angola, Botswana ary Madagasikara. Hiditra ao anatin'ny pejy toka kosa indray ary isika izao. Fahintsika amin'ity alay ity indray ary zareo avy ao amin'ny Feo Plus miarahaba ny Aldini ary tonga soatra any. Ya, miarabanao Menja. Miarabantsika rehetrarehetra ihany koa izay mpanaraka ny fandarana amin'izao andro hariva izao. Ny Feo Plus fantatra amina fampiofanana mahakasikana fiompiana isan-karazany roviana ary ny programa manaraka ho an'izay fampiofanana izay ataonareo izay. Amin'izao andro vakansa izao dia nanao programa izay mba ahafahantsika rehetrarehetra mandeha miofana satria tao anatin'izay andro fianaram-pianatra izay dia marobe nareo ny miantso anao hoe zay nge te hanao an'le izy fa ny fotoananay no tsy ampy fa amin'le mpianatra mbola mianatra ka amin'izao andro vakansa izao ary zany dia araroty fa amin'ny alakamisy fahaenina ny volana aogositra izao dia miofantsika momba ny akoho gasy sy ny poulet de chair ary ny zoma fahafiton'ny volana aogositra isika dia ny akoho combo sy ny akoho manatody lava. Ny sabotsy fahavalon'ny volana aogositra kosa dia ny fiompiana kisoa mampiteraka io sy ny manatavy ihany koa dia ny saran'izay zavatra rehetrarehetra zay dia 5,000 sy 3,000 ariary tsy miova le izy ary omena boky ianao afaka hoentinao mody iny boky iny rehefa aveo ny toerana anaovantsika azy dia ao amin'ny kafetariany SK Antanimena. Ny numéro telefônina azahoanareo anay rehefa amin'ireo soratra eo ambany reo le izy fa ho anareo izay mihaino anay amin'ny radio kosa 035 50 740 06 na ny 038 50 740 06. Mahakasika an'izay fampiofanana zay ohatrany ahoana fampiofananareo feno be afaka mamany olana eo amin'izay hoe fiompiana izay ve raha sendra misy zay amina ho an'ireo mpisehatra izay ao anatiny. Tena feno tokoa le izy eny fa na dia ireo olona efa nanao an'le izy ary tany aloha tany hoe niofana tarihana na niofana tao aminay ihany koa ary tamin'izany fotoana izany dia izy ity mivoatra tao aloha tao zahay nanao an'izay fampiofanana izay dia nijanona kely izy fotoana dia tao anatin'izay fijanonana kely zay no nampitombony ndraiky efa ary nanitady sy nitady hevitra vaovao hoentina omenantsika rehetrarehetra ao anatin'izay fiompiana izay mba ahafahantsika rehetra mamokatra bebe kokoa no ny efa fataonao hatramin'izay zavatra rehetra efa nataonao hatramin'izay zany dia amin'izao fotoana izao zay dia omena vaovao zava-baovao nareo ao anatin'izany ny momba ny trano ny sakafo ny fampitaovana rehetrarehetra izay ilaina ny fikarakarana rehetra hoe amin'ny fotoana ohatrana ahoana ihany no atokanao ho an'io fiompiana izay ataonao io dia fa mba ampy azy zay dia manao zavatra hafa ianao ao anatin'le izy ny fisorohana ny aretina rehetrarehetra ao anatin'ny ara-pahasalamany izany dia ny eo ihany koa ny hoe fikajikajiana ny vola izay ataonao zany satria iny vola iny koa ilaina tsara mihitsy ny fahaizana mitatana n'ilay fiompiana izay ataonao ka dia antsona zany ny olona izay efa nanao hatramin'izay na efa niompy izy ka tsy mahazo vokatra sy ireo olona vao tena hoe andeha hanao an'ilay izy. Raha ohatra indray ary hoe ka olona voanomboka iompy mihitsy betsaka ihany koa ny tanora tsy anasy eto amintsika raha ohatra hoe te hiditra amin'io sehatra io manahoana indray zay mahavelona tsara ve zay hoe fiompiana izay raha hidirana lalandala kokoa Aldini. Raha hiditra lala be mihitsy itsika ohatra tsy eto amintsika eto Madagasikara ohatra ny akako référence kely anankiray fa ny any ivelany raha misy foara anankiray fampidirana tomobile na fiara vaovao dia anisan'ny olona mahazo sy mahavidy an'io voalohany dia mpamboly sy ny mpiompy. Matoa zany ohatr'izay le izy dia azo atao tsara mihitsy no manan-karena
ao anatin'ny tontolony fiompiana izany zavatra izany satria ny raha fa misy fety atao amintsika de tenenina foana tondra vary be menaka manaova sakafo mafilotra de inona le sakafo mafilotra io fiompiana izay ataotsika io de diavin'ny olona rehetrarehetra zany izy io de ao anatin'izay zany raha ataotsika aka vola kely fotsiny tsika hoe raha akoho zato ane no ompinao ao anatina poulet de chair izany de efa azahoanao 400 000 ariary manodidididina eo na miakatra akoatran'izay arakaraky ny fiovaovan'ny vidin'ny eny amin'ny tsena izany de ohatran'izany nareo akoho combo satria ny combo sady azahoana nofony ny azahoana tody de mahazo tombony anankiroa zany ianao anatin'le izy de ohatran'izay koa ny fiompiana kisoa raha ohatra ka hoe zavatra kely anankiray kisoa anankiray ohatra na vavy anankiray anatin'ny herintaona zany de efa felona 220 de ohatran'izay zany izy hoe azahoana vola sy atao mampidi-bola ho anao mihitsy sy azo atao asa fototra no azo atao ihany koa fanampinasa. Mahakasika le fampifanana indray hoe mora raisina ve le izy manaona ihany koa ny voatakina sy hoe mampiavaka anareo satria mety efa betsaka ihany koa manao fampifanana momba izay fiompiana zay amin'izao fotoana izao. Be dia be mihitsy ny manao an'ilay fiompiana zany fiofanana momba fiompiana ary ao anatin'izay dia zavatra omena ianareo tena hoe zavatra miavaka mihitsy satria ataonay izay azo ahonareo anazy zany hoe tsy mitaky niveau zany zay fa rehefa mahazo teny gasy mazava tsara satria ampiasaina daholo ny fitaovana rehetrarehetra misy amin'izao fotoana izao ahafahanao mahazo anazy sady amin'ny teny gasy mazava tsara le izy no ny mpampiofana ihany koa efa zatra raha sy ihany koa efa manao an'le izy isan'andro dia mpampiofana tsy hoe ray andro fa mpampiofana marobe no mitondra anao an'ilay fiofanana zany hoe tena ny tanjonay dia ny azahoanao an'le izy trano zany ary ny mampiavaka anay ihany koa dia mififandraisana ao aorianany fiofanana. Ary no raha ohatra hoe efa niofana tao aminareo ve ka mbola te hanaraka izay fiofanana ho ataonareo ho avy izay manahoana indray mahakasika izay mbola misy zavatra vaovao ho avy ao anatin'ilay izy. Ao anatin'ny zavatra izay omenay moa zany ary ny fivoarana dia isan'andro tsy misy zavatra zany tsy mitovy io fampifanana sy ny fomba fiompio zany raha ohatra ka misy olona anankiray tonga dia mitombo teny fatratra hoe ny anao ohatra zao fa tsy mitovy io ny anao hafa ny anay koa hafa fa raha ny tsara indrindra ary ianao efa manana an'izay hoe tsy mitovy zay no atambatra anao le izy dia hitambatra ngeza be anankiray vao mahay tena tsara zay zavatra zay zany. Mandeha be fotoanantsika mialohan'ny amara-paranana fanetanana farany sy hoe programa manaraka angamba tsara ampatsahivina ihany ety efa marana. Tongava miofana satria mbola tsy fantatra indray hoe roviana vao isy indray fiofanana izay karakarainay ao amin'ny kafetariany Eskantanimena manomboka ny alakamisy fa ino volana aogositra dia ny akoho gasy ny poulet de chair zoma fa 7 ny volana aogositra dia ny fiompiana akoho combo sy ny akoho manatody lava ny sabotsy fa 9 volana aogositra dia ny fiompiana kisoa mampiteraka sy manatavy dia merizy teo lalariary ny saram-piofanana ho an'ny isan'andro dia omena boky maimaim-pona ianao manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ny fiofanantsika ny numéro telefônina efa azahoantsika dia ny 038 50 740 06 na ny 035 50 740 06. Eny ary tapitra ny fotoanantsika ankasitrany ianao raha iny teto amin'ny fampahalalam-baovao. Sotranao nandray misaotratsika naharitra ny anatra amin'ny farany amin'ny manaraka indray io.
famarana ny fampalalam-baovantsika tompo klasy tompo vavy tamin'ity alina ity ankasitrahako ianao tsy saraka taminay hatramin'ny farany aorianany fampalalam-baovao moa ny androany dia ny fandaharana manokana no arahanao ka anasako anao hatrany ny anaraka izany tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa indray velomary. Nanolotra ho anao teo ny Real News ny vaovao marina avec